Salama daholo e. Miala tsiny fa mbola tsy hoe alina ny andro fa efa somary efa maraina indray na eny e, mbola azo atao hoe alina ihany fa nanao an'ity vidéo ity an, ny antony dia satria nisy anareo no nanoatra MP aty amiko an, misy koa ny antso an, na ny teto taty ivelany an, na ny avy any Madagasikara. Misy ny antso izy an, misy ny antso tsara, misy ny antso fanamafisana, misy ny antso masika, misy ny antso manaitra. Noho ny inona? Noho ny anton'ity ilay nitenenako an'ity hoe sujet hoe ohatran'ny lasa pouvoir tuléarien ty revo ity. Dia hanao an'ity vidéo ity an, niteneniko tao moa nareo eny hoe andraso fa hanao vidéo dia amafisiko aminareo inona ny antony an. Zay no nahatonga an'ity vidéo ity an, dia mbola tsy tara. Tsisy ho an'ny firenena no resahako an, tsy rarahako fa raha ohatra hoe ho anahy manokana, moi je m'en fous, tsy rarahako, azonareo? Fa firenena no resahantsika, firenena iombonana io. Zay. Ka zay zany no tiako resahana io maraina io an, io alin'alina io an, ataoko urgent ilay izy satria tsy dia manam-potoana aho androany. Dia nametrahako an'io zany io an hoe resaka pouvoir tuléarien ity zavatra ity. Mba tsy hitenenako hoe tsikaritro, aleo atao hoe tsikaritro e, tsikaritro ilay izy hoe pouvoir tuléarien, mba tsy hitenenako hoe flou ilay zavatra. Azonareo? Zay mety. Dia ho azavaiko aminareo amin'izay ny tena antony raha hoe izao mahatonga ahy hiteny anareo an'izay. Tamin'ny fandarana solanga, tamin'ny nisy teny nasaina tao amin'ny fandarana solanga miaraka tamin'ilay mpanao gazety atao hoe Johary. Invité tao sy teny. Dia nipetraka amin'ny fanontaniana ary, betsaka ny resaka resahana tao an, nipetraka amin'ny fanontaniana hoe miala tsiny aho hozy izy Johary an, miala tsiny aho monsieur président, fa tsy maintsy apetrako ity fanontaniana ity satria apetraky ny vahoaka izy, apetraky ny olona ilay izy an, fa ny olona dia mahatsikaritra hozy zay mbo za tsy mamorona, tsy difamation fa averiko tsara ilay izy. Mahatsikaritra ny olona hozy izy fa manjakazaka ny any an-tsimo ao amin'ny fitondrana, ao amin'ny gouvernemanta io. Zay ilay fanontaniana, zay ilay fanontanian'i Johary. Io zany an, à 99% lazaiko anareo an, ilay fanontaniana efa fantatra sy teny fa tsy maintsy ho apetraka io fanontaniana io. Efa nifampiresahana io tao amin'ny kolisy hoe tsy maintsy apetraka io fanontaniana satria inona? Ny antony dia satria flagrant be mihitsy an ilay mouvement, flagrant be ilay ketrika. Zay no mahatonga an'ilay fanontaniana tsy mipetraka. Io zavatra efa nifanarahana tao anaty kolisy tao io, na presque amin'ny fanontaniana rehetra ary, satria izy teny tsy capable mihitsy tena hanao an'izany fa tena tako izany. Azonareo? Fa ireny zavatra iny fandaharana iny pasoka fotsiny ireny fandaharana ireny. Aviako izany an, fa tsy hoe misy olona miteny an'izany na hoe misy olona naprisika ahy hiteny an'izany. Zay. Manome pasoka fotsiny ireny fandaharana iny satria inona ny antony? Satria efa mamainga ao amin'ilay fanavaozana. Zay. Dia izao mipetraka ilay fanontaniana dia tsy novaliany tsy teny an, mivantana ilay fanontaniana fa nefa izy miteny an, hoe izaho izy dia mahitsy fiteny an, ny ahatonga dia lazaiko. Fa ity mindray nitoraka ity izy an, tsy novaliany mivantana ilay izy. Fa nahodinkodiny lisaka nentiny tany amin'ny resaka Galenie aloha an, hoe Galenie nametraka an'ity zavatra ity etc dia zay izy vao mipaso hoe zay teneniny hoe izao hozy izy an, te hilaza zavatra kely aho an ho an'ny mponin'Antananarivo, ho an'ny vahoakan'Antananarivo. Azonareo? Tsy haiko na inona tsy nahatonga azy hiteny hoe ho an'ny vahoakan'i Majunga na ho an'ny vahoakan'i Tegoa, fa tonga izy dia nivantana hoe ho an'ny vahoakan'Antananarivo.
tsisy nanontany mihitsy tsy nanontany mihitsy zao ary hoe tsikatra hoe mahatsikatra ny mponina ao Antananarivo fa misy an'izao fa mahatsikatra ny olona mahatsikatra ny vahoaka hozy izy Johary. Fa tonga sy teny ato dia ilaza zavatra kely izy nikeo izy dia izao zaika ho an'ny mponina Antananarivo ny zavatra ho resahako. Dia lasa amin'izay izy nanao an'ity ilay nanazava an'izy hoe izao anie misy projet inona ny projet nodresahany misy zavatra goavana hozy ho an'ny vahoaka an'Antananarivo dia projet any inona tena anaran'ity ilay Sahofika. Projet goavana be hozy izy ho an'Antananarivo. Io zany resaka ilay barazy ngeza be an'ny Sahofika io io mbola vola be koa io dia miteny izy hoe io ny zavatra ngeza indrindra ho an'ny vahoaka. Dia miteny avy eo hoe zao angambontsika aloha tsika tsy zao tsika voanio an'izany projet na Sahofika zany sao dia hoe avaovao zany zavatra efa ely zany ary vola be miliany 30 milliards any zany vao izay ho totozy zany. Mbola misy lalana be amboarina zany, mbola misy route mbola amboarina zany fa fa tonga dia tsetsehana amin'izay ilay izy dia ny farana amin'ilay hoe maninona moa izy ny tsy natao raha hoe tena misy hoe fiangarana toliara na ohatran'izany, maninona ilay izy ny tsy natao tany Androy. Zay ny fomba fiborikena ny resaka rehefa tsy te hiresaka intsony satria efa lany ianao dia zay ny fomba fiborikena ny resaka nataony tsy teny. Ajanontsika iny fa ny zavatra tiako tenena amin'ireo dia izao iza mipondro-doha amin'izany raha izany ny firesany. Fa vakiako aminareo eto fa tena hoe ils sont là pour faire des affaires et des business fa tsy ho an'ny firenena mihitsy. Tsy misy tsisy an'izany fitiavan-tanindrazana izany ao hoe hampandroso Madagasikara izany ao. Zay tsy nolazaiko malina fa zay no tiako hamafisina zao. Fa mieritrereta isika vahoaka. Nolazaiko hoe hicréer adi-poko nareo, hicréer adi-poko isan'andro zandikely manao an'io resaka hoe andeha hanao fédéralisme zao na io pouvoir io fotsiny ary. Fédéralisme sy andro zany mbola hidiana hevitra, mbola mila misaina koa vao manao an'izany. Fa hiteraka adi-poko aminareo samy ao toliara ihany io gouvernement io amin'izay projet anareo. Fa reo olona hanao ampaosy fotsiny reo. Zay no tiako tenenina. Hoy zaho hoe fantatro tsara toliara, fantatro tsara ny mentalité andreo. Fa holazaiko anareo ilay izy io resaka be fotsiny izany hoe toliara amiray na toliara tsy miroro izany, resaka titre fotsiny izany. Satria lazaiko zao ny antony lazaiko anareo nisy ny occasion ny tena hoe nampijoro ny toliara io na tafakatra ny toliara io ny any amin'ny sud. Nanana occasion an'izany ny toliara, nanana occasion an'izany ny sud. Da aza adino, izay no mahatonga hiteny aminareo aza adino fa nandany an'i Rajoelina 99% toliara. Tamin'ny fifidianana na dia nisy ary ataontsika hoe misy halatra nandany ary izay hirahirany tsy teny izay hoe zahay anie ka nandany anao ny président 99%. Dia lany Rajoelina. Tiniko Hariberto reny tiniko Hariberto reny tsy teny tao ambanin'ny elatry Rajoelina fa tena tao ambanin'ny eliky Rajoelina mihitsy. Ary mbola misy fifandraisana ary mbola ambanimbany kokoa. Midina ambanimbany. Zay no ataoko hoe nanao occasion mihitsy tao amin'ny sud. Tiniko Hariberto nandeha amin'izay mipromesy tamin'izany hoe hanamboatra piscine goavana indrindra, hanamboatra piscine olympique.
dia nanamboatra ny terrain football ny kianja metra kira. Nanamboatra an'izao atao hoe université zao. Nanamboatra an'izao cité tsy haiko cité aiza ny eritreretin'ny hoe ho amboarina. Azonareo? Fa aiza ary? Aiza ilay piscine olympique tsisy eo tsy haiko tsy mahita ao Toliara. Kianja metra kira io samy mahita tsika. Ny cité io samy mahita tsika fa vola be zany. Zany tsy resaka 100 000 € sy ihany, vola be manao an'izany, ny valo vola be nefa niraisin'ny tinikoka tamin'izany. Fa raha ohatra niray hina tokoa Toliara, raha ohatra ka tena niray loha Toliara, efa tafela fa na io kere io tsy nisy. Azonareo? Io hoe base Toliara natao hoe tamin'ny voalohany natao hoe Toliara Sud, dia avy eo natao hoe base Toliara, dia izao indray lasa Varimata. Tsy tafarina satria na ny antony io contre ny base Toliara io tsy misy olona migrevy isan'andro io tsisy an'izany. Izay mba anisan'ny investir hoe contre an'io fa tsisy olona migrevy isan'andro io fa ny ao zavatra misy dia izao, efa mandalo eo ny enjana dia manome vola kely dia manome labera kely dia andany nareo migrevy kely, andany nareo miseho kely contre an'io fa alefako any ny télé dia ho alaina sary nareo. Izay ny zavatra misy mandritra ny 1 à 2 fois par mois dia ireny hitantsika amin'ny télé ireny. Iry izay tsy ary eto izay na ho vonoina ary izay tonga tokony ny gendarme mitsaoka anaty ala ihany ny farany. Azonareo? Tsy miresaka be hozy ny Varimata satria efa hikenina kely izy izao efa lasa ny Amerikanina, avy ao ataon'ny Amerikanina io, ataony io, ho ataony zareo. Za tsy resaka ny zavatra gravité ilay gazahoita ty. Ho ataony io base Toliara io izay ilay zavatra misy ao base izay ny ataoko hoe Toliara tsy miroro izany, tsy taloha izany. Izay teneniko anareo hoe vola efa tsy haiko aloha inona nataony Tinoko Haribo avy eo, izy nanan'ilay vola. Nanamboatra villa izy, villa anazy. Dia nanamboatra inona hôtely ngeza be ao Toliara io, ohatran'ny sambo, hôtely l'Amazone io. Tsy mahafantatra an'io ary jamba koa izay tsy mahita ny hôtely ngeza be io. Anao no nanamboatra an'io. Ka nisy nanenjika sa nisy niteny? Izay. Efa tsy mahita an'io tapio fotsiny hôtel Amazone ao Toliara. Dia hitanareo ny sarin'ilay hôtely ngeza be namboarin'ny Tinoko Haribo. Mety hiteny izy hoe tsy hanahy izany io, mandainga izy. Mandainga izy satria misy namanay invité tao tamin'ny nanokanana an'io. Za tsy resaka an'ilay avion Air Madinamity dia nefa atao amin'ny compte-n'i Roberto ataon'ny Tinoko Haribo ny vola. Iny resaka hafa iny. Izay no tiako tenenina aminareo hoe manahoana ilay mentalité anareo ao Toliara. Dia izay avy miverina amin'ny hoe ohatran'ny pouvoir toliarain izy io, ity toliarain ity zavatra ity. Dia ho aiza ary tsika io? Izay no nahatonga teny hoe hiteraka manangana adim-poko nareo entre anareo ao ihany. Satria maninona? Satria misy tsy mahazaka pouvoir ao. Io base Toliara ny deuxième base Toliara iny izao tsy ao intsony. Dia samy mamela viana hoe niala ve sa niesorina sa ahoana? Fa mimenasy aloha misy. Permanent mimenasy tamin'ny rangahy iny. Dia vinavinao izy moa ny olona hiady aminy ao. Misy vola be tao, iny ny fanondirana tao. Farany. Sao dia tsy au courant tsika malagasy, sao dia tsy au courant ny fanjakana. Fa tena efa manomboka tonga ihany ilay vahiny. Ataoko hoe vahiny aloha. Sampotsoponenana any amin'izay tany misy any amin'izay tany avy nivian-jareo any. Nefa mitonga. Ny avy any Moyen-Orient sy ny avy any amin'ny Asie du Sud. Averiko indray fa efa manomboka tonga. Izaho tsy resaka an'ilay gazahoita reto
ny Amerikana propôzin'ny Amerikana tsy mipropôzy akory ny Amerikana fa miimpôzy. Fa manomboka feno, manomboka tonga ny avy any amin'ny Moyen-Orient, manomboka tonga ny avy any amin'ny Asie du Sud. Ho an'izay tsy mahay géographique aloha dia lazaiko ny olona avy any amin'ny Moyen-Orient dia ny avy any Egypte, ny avy any Qatar, ny avy any Iran, ny avy any ino ity Koweït, avy any Liban sy ny Syrie. Ny olona ireny ny fiainan'ny olona ireny niaina tamin'ny basy, niaina tamin'ny peau basse, Moyen-Orient. Ny avy any ny Asie du Sud dia ny avy any Afghan ireny. Ny Afghan, ny Inde, Népal, Sri Lankais, ny Bangladesh sy ny namany. Inona koa ny fiainan'ireny? Basy koa ny ainan'ireny. Ireny mahay mi-peau basse tsy mandosy tsotra antsika fa ireny mahay mi-peau basse ohatran'ny olona maheno radio. Izany ny olona tonga amintsika. Hoy izaho mbola tonga, nataoko hoe vahiny tamin'ny voalohany. Fa teneniko hoe fa mbola mitsoam-ponenana daholo ireny tonga ao ireny. Dia manaitra ny fanjakana fotsiny manaitra ny vahoaka malagasy izay no tiako tenenana azy roa maraina izao. Ho averiko ny teniko farany hoe rehefa tsy taitra ilay fanjakana dia tsy maintsy mitsangana indray mandeha indray mitsangana indray ny révolution tena révolution. Rehefa tsy haninona ny mpanoratra dia atsangana indray ny rebelina. Izaho anisan'ny tena vonona. Ny rebelina tompoko dia miady amin'ny fanjakana izay manaovina any sy miady amin'izay vahiny manaovina any eo amin'ny taniko. Izay. Izay fa dia samy mieritreritra, samy mandinika. Salut daholo.